izay tsakefa manokana eo amin'ny lafiny fiarovana ka dia isan'ny resahana koa izany zavatra izany. Nisy ny fampiasana mahakasika an'izany fa mbola tsy nisy ny fifanarahana hatreto fa dia fantatsika nefa fa ny firenena israeliana dia anisan'ny tena manandraikefa nefany dia anisan'ny lolarana ihany koa amin'ny famokarana fitaovana maro samihafa izay mety ilaintsika eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ankoatran'ny asa rehetra moa dia misy ny fanasana ilay hitsidika ny Jerosalema sy ireo faritra samihafa izay manan-tantara ary dia misy tokana zavatra maro sy menandranitra maro zany zavatra izany.